Amafisy ny Papa François ny mahazava-dehibe ny mivavaka ho an'ireo mpitondra ara-politika ary manasa antsika izy iombona amin'ny ity volana ity. Raha tsy laza ny fanaovana politika maneran-tany ankehitriny hoy izy satria manalavitra ny fiainana andavanandron'ny olona ary malaza ny kolikoly sy ireo tantara ratsy izay tsy miafina amin'ny vahoaka. Tsapa aza eran'izao tontolo izao ny tsy fahatokisana intsony ireo mpitondra fanjakana. Maneho izany ny fianahan'ny salapavitrian'ny mpifidy izay mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra. Amafisy ny Papa nefa fa tsy ho afaka miroso mankany amin'ny fihavanana maneran-tany sika raha mbola tsy araka ny tokony ho izy ny fanaovana politika. Ny Papa Paoly fahenina dia nilaza hoe ny politika dia anisan'ny endrika tsara indrindra iseho ny fitiavanamana satria mikatsaka ny soa iombonana. Avahany Papa François ihany koa ny politika tena izy sy ny politika politisianina izay politika ratsy. Ny politika tena izy dia manompo ny mahantra sy miahy ireo tsy mahita fivelomana. Tsy politika ambony latabatra araka ny fiteny mahazatra na politika mijanona fotsiny any an-dapa fa politika mijery ny zava-misy sy ny fiarahamonina. Kivy ihany ny olona hoy ny Papa raha mba tena mivavaka ny alahady nefa tsy hisy atao ny alatsinainy. Ankoatra ny fiankinana amin'Andriamanitra dia entanina ny fampiarana mivantana ny ezaka tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina fa fanomezana ifanomen'Andriamanitra antsika olombelona ny saina sy ny sitrapo entina mandanjalanja sy manatanteraka ny tanjona nahariany antsika. Anisan'izany ny fihavanana amin'ny samy zavaboary miorina amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra izay fototry ny mahazanak'Andriamanitra sy ny mahampiraita-po antsika ao amin'ny Kristy. Mampisaotra an'Andriamanitra ary matehaka sitraka fa misy ireo mpitondra ara-politika izay manatanteraka ny andraikany tia manompo ny vahoaka fa tsy baikoa ny fitiavam-pahefana, miezaka ho an'ny soa iombonana sy ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny, ny fandriampahalemana, ny firaisan-kina sy ny fihavanana ary ny fifanampiana ao anatin'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra sy ny ezaka ao anatin'ny mangarahara. Aokary isika hivavaka mba hanapiriavana hanompo ny vahoakany ireo mpitondra ara-politika ary hiasa ho an'ny fampivoarana ny olona manontolo sy ny soa iombonana, hijery manokana ireo very asa sy hanao loha laharana ireo fadiran'ovana.